Alléluia. Tiraina Jesús fa tonga indray isika amizao anio ariva izao miarabanao ary misaotra an'Andriamanitra amin'izany tombosoa lehibe izany ary mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa tombosoa lehibe nomeny ana afahako miaraka amintsika amizao anio alina izao. Miarabanareo rehetra eto ny tenako eto mahita na tenay mahita ny hery mahita ny feno felana saoly hery tsy zay mety mbola ho avy eo rehefa avy eo ary teny aminareo hoe zareo io live zao fa tena misy hafatra ho amin'ny malagasy mila ampitaina androany. Rehefa avy eo moa no resaka momba an'izany tsika ary misy vavaka ho atao amin'ny malagasy misy koa vavaka ho atao atsika sianao zay manaraka ici fampaherezana dia mila mandre an'izao afatra zao ny malagasy ka mino fa hozarainao amin'ny namanao, hozarainao amin'ny fianakavinao, hozarainao amin'ny olona fantatrao fa tena Andriamanitra anamboatra, andamina, anatsara amin'ny fiainatsika sianao an-trano. Andeha isika amin'izao fotoana izao ny voalohany indrindra andeha isika hivavaka. Satria tsy mahefa ninintsika raha tsy eo amin'ny fanan'Andriamanitra. Tsy mahefa ninintsika raha tsy manampy antsika amin'ny fanan'Andriamanitra. Ndao mihitsy tsika miteny amin'io teny io izay hitantsika ao anatin'ny Matthieu 18:20 hozy tenin'Andriamanitra manao hoe n'aiza na aiza misy roa na telo mihaony amin'ny anarako dia ampovoany aho. Zany nampananteny antsika Andriamanitra hoe ampovoany izy. N'aiza na aiza hozy teny hoe misy roa na telo mihaony amin'ny anarany. Mety anany misy anao any an-trano ianao na any am-piasana n'aiza na aiza misy anao fa hoe mifanaiky tsika mihaony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia eto ampovoany izy. Raha eto ampovoany izy dia maro zavatra ho ataony amin'ny fiainantsika sianao. Raha miseho fanatrehan'Andriamanitra matoa izy miaraka amintsika dia tsy mijery antsika fotsiny izy fa mizavatra ataony amin'ny fiainantsika sianao. Dia andohantsika sianao mametraka izao fotoana izao ampelantanany misaotra anazy sika amin'ny zavatra nataony amin'ny fiainantsika androany ary ihany koa tsika angataka famelana, angataka fanadiovana mba amarin'Andriamanitra isika amin'ilay rasa abidin' Jesosy Kristy tena hoe Andriamanitra mihitsy no manapaka manomboka izao bara-patapitra ny fotoam-bavaka isika. Ndao isika sianao sandrato ny feonao ndao isika sianao hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada misaotra anao izay tamin'ny famindraponao indray androany tsy nalany ritra anay, misaotra anao ny fitiavanao anay dada amin'ny endrika maro samihafa nasehonao anay fa tena hoe tia anay ianao. Maro ny zavatra nataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Ena dia amin'ny fiainan'ny fianakavinay nandre vaovao izay fa tena hoe ianao no mitantana an-jareo, ianao no niasa tamin'ny fiainan-jareo, ianao no niaro. Dia tena misaotra anao izay fa tena tsara ianao dada sady mpanao tsara ihany koa. Ary amin'izao hariva izao dada tsy avelanao ihany koa izay fa mbola hoentinao izay miaraka eto fa ianao manana afatra ho anay tsirairay avy. Zany dada mbola isaoranay anao satria rehefa miaraka aminao marina izay dia misy avokisa mpifaliana. Eto izay dada dia miandrandra amin'ny fanatrehanao, miandrandra amin'ny fisianao ao anatin'izao live izao. Tsy hoe ny tenako no hitan'ny olona eto dada fa tena hoe ianao mihitsy no miasa eto androany. Ianao no miasa mikasika amin'ny fiainan'ny olona, ianao no miasa manasitrana an'izay marary, ianao no miasa mampiseho ny herinao voninahitra iseho ao anatin'izao live izao. Omenay sehatra tanteraka ianao dada manomboka izao bara-patapitra izao live izao. Ary ihany koa dada manantona anao izay satria fantatray fa mpanota izay. Fantatray dada fa tsy tena hoe marina tanteraka dada, mbola mila n'ilay rasa abidin' Jesosy Kristy manamarina anay indray androany. Ahafahanay dada tena hoe mandray sy migogo mifahasoavanao. Ien dada manantona ny seza ny fiandriananao ampasahiny izay no n'ilay rasa abidin' Jesosy Kristy izay manamarina anay androany mba ahafahanay miaraka aminao eto dada. Misaotra anao dada amin'ny famelanao anay, mankasitraka anao izay dada.
Ary ty fotoana ity dada okenao anapaka, oka nierinao irery ihany no manapaka ao anatin'izany dada. Dia rainay ny anaranao masina mame voninahitra sady anao zay, satria fantatsay rehefa ianao no mitsangana amin'ny toerana anankiray dia miparitaka ny fahavalonao. Zany dada dia rainay anao mankalaza anao zay, omenay anao ny ilaza, ny aza, ny voninahitra mandrakizay fa tena mendrika anao tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tsara n'Andriamanitra isika andao isika no anao ny raha anankiray hoe rainay an-danitra. Zany ataonao vavaka mihitsy tenena mihitsy izy hoe tena tianay ianao. Hoe vavanao fotsiny milaza an'izany fa tena avy amin'ny fonao. Eritreretiny zavatra nataonao anao dia okenao hitovy fitiavana aminazy amin'izao anio hariva izao. Andao aritsika senao. Rainay an-danitra tianay anao, asandatra iny anaranao, manjaka eto aminay izao mideranao, ailaza ny anjaranao za averintsika rainay an-danitra. Rainay an-danitra tianay anao, asandatra iny anaranao, manjaka eto aminay izao mideranao, ka ilaza ny atsaranao zay, hodiraina ny Andriamanitra, talohan-kehitriny sy hoavy, hodiraina ny efa-mpanjaka, delaiky dori avyantsika rainay an-danitra. Rainay an-danitra tianay anao, asandatra iny anaranao, manjaka eto aminay izao mideranao, ka ilaza ny atsaranao zay, hodiraina ny Andriamanitra, talohan-kehitriny sy hoavy, hodiraina ny efa-mpanjaka, delaiky dori, hodiraina ny Andriamanitra, talohan-kehitriny sy hoavy, hodiraina ny efa-mpanjaka, delaiky asandatra iny anaranao tompo, asandratro ny anaranao, eny asandratro toko, asandatra manerana ny tany, asandratro ny anaranao, hodiraina ny Andriamanitra, talohan-kehitriny sy hoavy, hodiraina
Alleluia. Derantsika mandrakizay Andriamanitra satria mendrika azy tokoa izany. Mino fa nizara live isika zay mbola tsy nizara dia mangataka aminao mba zarao ny live satria mizavatra mitranga ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy olona efa nahita an'izany amin'ny Facebook fa tena zavatra grave izay mila hoentina mambavaka. Ringana marina ny olona no tsy fampiny fahalalana. Zay nangatako amintsika hoe zarao ny live. Nao fianakavinao, ny olona fantatrao, mpiara-miasa aminao, namanao, mpiara-mianatra aminao. Satria zavatra mitranga ihany dia zavatra ara-panahy ary ihany koa Jesosy Kristy efa niteny. Anzay taloha efa nisy ary amin'izao fotoana izao dia tena miseho mihitsy ilay izy ao Madagasikara. Tsy hoe zavatra tsy hitantsika maso fa tena zavatra hitantsika maso. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe alala marina ianareo ary ny marina anafaka anareo mba tsy ho andevo. Mety vantakatrao zavatra noresako eto aloha. Ny zavatra resako dia ilay zavatra nandeha tao amin'ny Facebook dia hoe tsy ilaina io mpanompon'Andriamanitra mitoro momba ny batisy fibebahana, zany hoe batisin-drano. Nefa zany ara-baiboly be zany. Le zavatra mila fantatry ntsika hoe tsy maintsy misy maprisika ambadiky n'izay zavatra izay. Ary io zavatra io dia asan'ny Satana satria fahamarina toriana ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary io misy tenin'Andriamanitra ampatonga saina antsika sy ianao amin'izay mampirisika jerevenge zavatra tenin'Andriamanitra ao Baiboly Matthieu 23:13. Matthieu 23:13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Paloza nareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara mivelatsia, fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo iditra. Zany tenin'Andriamanitra zany dia ho an'ny olona izay mampirisika hoe esoro io mpanompon'Andriamanitra io, ataovy miala io mpanompon'Andriamanitra io. Io ange mpanompon'Andriamanitra foany, na hoe esoronao na tsy hoe esoronao, fa misy tenin'Andriamanitra momba an'izany zay ho vakintsika rehefa avy eo. Ary ao anatin'izany hoe tena mila isika mifona ho an'ny malagasy zay mpanao an'izany. Satria isika rehefa miteny kristiana, tena kristiana marina, ho anao amin'ny SCI efa nampianarana foana, za mahatonga na miteny hoe zarao io live io mba alala marina ny olona. Matetika ny olona rehefa tsy malala marina dia mora taritina amin'ny doctrine zay tsy avy amin'Andriamanitra, amin'ny doctrine zay tsy avy amin'ny tena hoe tenin'Andriamanitra zay hita maso, na hoe mahita an'ilay izy le olona dia avadika zavatra hafa. Ny Jesosy Kristy mihitsy aloha ohatra amin'izany zay hitantsika ao Matthieu 3 manomboka 13 ka hatramin'ny 15. Manina za zareo maka fotoana aloha miteny momba an'izany satria efa akaiky ho avy Jesosy ary mila mitory fibebahana isika. Izay ny fahagagana voalohany indrindra amin'ny fiainan'ny olombelona, fibebahana. Mila mitory fibebahana isika. Donc mila malala marina ny olona momba an'izany tenin'Andriamanitra zany ka tsy hanaonao foana hitady androka paster, hitady androka mpanompon'Andriamanitra. Ndao vakitsika ary.
Ozy ten'Andriamanitra manao hoe ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amorony Jordany dia nanatona ny Jauna izy mba ho ataony batisy. Nanatona any Jauna izy mba ho ataony batisy. Fa 14 fa Jauna nanda azy ka nanao hoe izao no tokony ataonareo batisy ka ianao indray va no makaty amiko. Teo oziny Jesosy taminy. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika antanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny izy. Manina ozy tenin'Andriamanitra Jesosy namaly an Jauna nanao hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika antanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny Jauna izany. Amen. Raha mitentsika manaradian Jesosy Kristy tsy maintsy tsy zavatra nataony Jesosy no ataontsika. Ary ny tena marina Jesosy tsy tokony atao batisy satria izy ange tsy nanao eloka tsy nisy fahotana nataony fa nampiseho atsika izy lalana. Ozy tenin'Andriamanitra koa any amin'ny John 14:6 any raha tsy diso manao hoe Jesosy Kristy no lalana fahamarinana sy fiainana. Fa manina de mo tsy ekeny ozy tenin'Andriamanitra ozy Jesosy taminy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amiray afa-tsy amin'ny alalako. Fantatry ny olona mivavaka daholo io tenin'Andriamanitra io. Izy no lalana fahamarinana ary fiainana. Fa manina raha vao mampiseho fahamarinana antsika nefa Jesosy dia tsy raisintsika le izy. Ny tenin'Andriamanitra anankiray izay lazainy Jesosy tsara momba n'io jerentsika amin'ny Matthieu 10. Matthieu 10 andifa 1:12 ka hatramin'ny 7:12. Ny conséquence an'izay zavatra zay jerevantsika mba tena isika asianao aloha satria io live natao amin'ny malagasy sika asianao aloha mijoro ambanga mivavaka amin'ny malagasy angataka famindrapo. Ozy tenin'Andriamanitra ary manao hoe ary izay tanàna na vohitra iakaranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao ka mitoery ao amin'ny mandra-pialanareo. Ary vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miaraba ny ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia oka ho amin'ny fiadanana nitononinareo. Fa raha tsy mendrika izy dia oka iverina aminareo ny fiadanana voatoninareo. Ary izay tsy hampandroso anareo na tsy hay ny teninareo raha miala amin'izay ny trano na tanàna izany ianareo dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ho antany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho amin'izany tanàna izany. 16 Indro izao maniraka anareo ho tahaky ny ondro ao ampovoany ambody, koa endre tahaky ny menarana ary mora tahaky ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona fa atolono ho amin'ny Sinedrion ny okapoany ao amin'ny sinagoginy ianareo. 18 Ary hoentiny eo anatrehan'mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavinombelona amin'ny jentilisa. Jerova nge tenen'Andriamanitra momba amin'ny mpanompony 7:12. Fa raha manolotra anareo izy dia aza mana ny am'izay fomba itenenanareo fa izay nolazainareo fa omeny anareo amin'izany ora izany izay olazainareo. Andriamanitra edy de milaza mazava mihitsiny raha vao misy olona tsy mandray nareo, tsy mandray ny teny zay lazainareo satria Andriamanitra teo Jesosy teo naniraka ny mpianany mba hitory filazantsara. Zany nataon'le pasteur any Madagasikara de Jerova zavatra azo.
Karaha zany no ataon'ny paster. Hoe manina ozy tenin'Andriamanitra teo esorina ny vovoka dia alaina, averina alaina amin'ny fiadanana, dia ina zavatra no mitranga loza ozy tenin'Andriamanitra. Mihoatra noho ny Sodoma sy Gomora revo itsara Andriamanitra. Noho izany re havana nangatako amintsika hoe zaraina io live io mba tena azo fahalalana ny malagasy, mba tsy anenjika amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mba tsy hoentina amin'ny doktrine zay tian'ny olona sy fombafomba tian'ny olona atao, fa tokony arahany tenin'Andriamanitra. Fa tena zavatra loza mikitika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Andao isika asianao omeko an'ny Ravavy Aurelia zany no mitarika an'izao vavaka izao. Mifona isika vavaka anatotsika hoe tompo mamindra fo amin'ny malagasy zay manao tsirarina amin'ny mpanomponao. Ary ampafantaro an'izy ireo ny mariny ka ibebaka izy ireo sy atao batisy. Ary andrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ka tena iaina amin'ny fiadanana izy mba ho voninahitry ny anarana irery ihany. Ndao isika asianao anetrany ianao ataovy izay mivavaka zay. Tao isika ifona ho amin'ny malagasy ary Ravavy Aurelia hitarika antsika ao anatin'izao vavaka izao. Mankasitraka indrindra tompony antsika dia asandraza avetrana aza feonao dia andao tsy vavaka. Amin'izao fotoan'izao dia mbola mankasitraka anao zay voalohany indrindra amin'ny fotoana sy fahafana nomenao anay mbola ahafahana mivavaka eto amin'izao fotoan'izao. Mankasitraka anao an-tsara iavy zay mahavita manatrika an'izao fotoam-bavaka izao ary iza tsara iavy dia mijoro amin'ny banga dato amin'ny malagasy rehetrarehetra. Tsy miafina aminao zavatra ny siotany Madagasikara amin'ny fanenjehana noho ny amin'ny teny filazantsara noho ny amin'izany hoe resaka batisa izany zavatra fotra ilainay ama-kristiana. Androany tompo dia mijoro amin'ny banga ho an'izy ireo zay mamelahy helika ianao. Ianao ozy ianao Andriamanitra be famindrapo, tu es riche en bonté falant à la colère. Androany miantso anao zay dada mamendra fo amin'izy ireo, mamelana izy ireo fa tsy hainjena ataony, tsy tonga saina izy amin'ny importance an'izany ka dia maniratsira na ihany koa miteny rasy momba mpanomponao zay manao ny asanao. Mamindra fo satria fantatray dada hoe tsy mora izany valiny izany. Izy ianao izay mikitika amin'ny mpanomponao, mikitika ak'Andriamasinao ka mamelana izy ireo dada aza atao, aza fatratra amin'izy ireo ny fahatezeranao, aza fatratra amin'izy ireo dada ny loza rehetra noho ny amin'izany, fa mamela satria tsy mahaizena ataony izy ireo. Ary androany dia miantso anao manoka an'izay satria izay olombelona tsy afaka hanova olona, tsy afaka hikasika ny olona, fa ianao irery ihany, fanahinao irery ihany mahavita manao zavatra rehetra. Ka sio ny tsara iavy izay mety namoaka teny tahaka an'izany, izay mety namoaka teny maniratsira, izay mety namoaka teny ratsy momba ny mpanomponao io momba ny fitoriana filazantsara Madagasikara mihitsiny. Ok anao nikasika amin'ny fony tsara iavy, ok anao nanodina n'izy ireo, anokatra amin'ny masina izy ireo dada ahita ny fahamarinana, anokatra amin'ny masina izy ireo ahitana ny tena hoe vérité amin'ny teninao ka dia anomboka hanaraka an'izany izy ireo. Eny dada kasio izy ireo ka tsy ho very, kasio izy ireo ka tsy ho ajambain'ny fahavalo, kasio izy ireo dada mba tena hiova ny fiainany manomboka androany. Eny maro mety tsy mora mitondra zany fardeau miteny ratsy momba ny mpanomponao zany, anefa dia fantako fa noho ny ianao Andriamanitra be famindrapo, ianao namindra fo amin'izy ireo ary ianao nanangana ny fiainan'izy ireo manomboka amin'ny vovoka dada nangana izy ireo manomboka amin'izao fotoan'izao. Eny misaotra anao amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra zay kasihanao, misaotra ny amin'ny fomba fijery zay natodika ao any aminao amin'izao fotoan'izao. Mankasitraka anao ihany koa amin'ny fo zay amboarinao amin'ity androany ity. Misaotra anao ihany koa amin'ny mpanomponao tsara iavy zay mety hoe nanompo anao ka dia voan'izany kanefa ampaherezinao amin'izao fotoan'izao. Ary mbola ajoronao andeha teny mihoatra amin'izao vaovao mafaly zao satria sitrakay rehetra dia voavony zay rehetra trianao ilay Andriamanitra tsara indrindra tia hamonjy anay. Dia mankasitraka anao dada sy fantatro fa hiasa ianao amin'izao fotoan'izao, tsy ho angina ianao satria sensible amin'ny fonao ny zavatra rehetra mety mandalo dia mino dada fa hiasa ianao. Manantena anao zay, manafinoana anao zay fa hitsimbadika ny tantara Madagasikara sy ny olona rehetra ao Madagasikara. Mankasitraka anao zay tompo. Alleluia. 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 Mino sika fa ny vavaka nataontsika dia Andriamanitra amindra fo ao Madagasikara. Ny lohatenitsika ty volana ity dia rariny.
rariny avy amin'Andriamanitra. Zay ny lazainy Jehovah hoe tandremo ny rariny, manaova ny mariny, rehefa madiva ho tonga ny famonjeny. Amen. Ao anatin'izany mila fantatry ntsika matoa Andriamanitra manao rariny dia mahita ny zavadrehetra izy. Fa nazavaiko antsika io tamin'ny heriny. Misy tenin'Andriamanitra tiako miaravakintsika eto dia hitra amin'ny fampaherezana za tokoa. Hitantsika amin'ny obolana 15:3. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe ny mason'i Jehovah amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Mahita an'izao rehetra izao Andriamanitra satria masony mahita ny zao tontolo zao. Na aiza misy anao amin'izao fotoana izao, na ino ataonao, na iza ilay fahavalo mitsangana amelezana anao, anao ratsy anao, mahita an'izany koa Andriamanitra. Fa rehefa mahita an'izany izy dia mijoro ho an'ny zanany izy, miady ho an'ny zanany izy. Zany tantara nitranga tany amin'ny Egypte, tamin'ny zanak'Israël tany amin'ny Egypte. Fantatrintsika tsara io tantara io ary ny tena niasa Andriamanitra. Ao anatin'io fampaherezana io dia mangataka aminao mba tena olina tsara ianao mba raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anjaranao. Na inona tsy rariny iainanao amin'izao fotoana izao, na inona zavatra tsy mety amin'ny fiainanao, tena tsapanao hoe tsy rarina mihitsy izao, na ny am-piasana izany, na ny amin'ny fianarany, na ny amin'ny mpiara-monina, na aiza misy anao, Andriamanitra mahita anao. Ary ianao no vonjen'Andriamanitra ao anatin'izany. Tahaka nataony ho an'ny zanak'Israël tamin'izany fotoana zany, io ilay Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Mahita anao izy, milokalize anao izy amin'izao fotoana izao. Raha tena mangetahety ianao amin'izao fotoana izao, milokalize anao izy. Andriamanitra tsy olombelona ka handainy. Zany lazainy volana ny rariny dia tena ahita ny rariny ianao amin'ity volana ity. Andao avy hatrany vakintsika tenin'Andriamanitra zay hitantsika amin'ny Exodus 14. Exodus 14 andiny voalohany. Lavalava le izy zareo fa ho vakintsika hatramin'ny farany mihitsy angamany dia obvonibony za anazava sy ameteny fampaherezana ho antsika ao anatin'izany. Samy vonina andray ny anjarany. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israël mba hivily izy ka hitobo eo akaikin'ny Piarota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina eo akaikin'ny Balazefona dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron-dranomasina. 14 Ary Farao nilaza ny zanak'Israël hoe azony tamberiny tany izy ka voadiny ny hevitra. Dia anamafy ny fony fareo aho ka anenjika anareo izy. Dia ankalazainy aho no ny ataoko amin'ny fareo sy amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Egypte fa izao no Jehovah ka nataony ny zanak'Israël izany. 15 Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egypte fa efa nandositra ny olona dia nova ny fony fareo fa ny mpanompiny sy ny mpanompiny ny amin'ny olona ka hoy izy ino na izao nataontsika izao no nandefa ny Israël hiala tamin'ny fanomponisika isika. Dia nasainy feziny tamin'ny Kalesy ny sovaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy. Ary nitondra Kalesy 600 voafantina sy ny Kalesy ny Egyptiana rehetra izy izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony fareo mpanjaka ny Egypte dia nanenjika ny zanak'Israël izy na dia tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany. Jerevy kely ty andiny fahavalo ty. Ary Jehovah
nanamafy ny fony Farao mpanjakany Egypte. Jehova no nanamafy ny fony Farao. 7 Ko nanenjika azy ny Egyptiana dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesiny Farao sy ny sovaliny fitainginy ary ny miaramilany, ka nahatratra azy ny toby teo amoron-dranomasina teo anilan'ny Pihairota tandrifin'ny Balazefony. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natopy ny zanak'Israely ny masony, ka indreo ny Egyptiana tam manenjika azy dia raiko tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Ary koa izy tamin'i Mosesy, moa tsy nisy fasana va tany amin'ny Egypte no nentinao ho faty aty anhevitra izahay. Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypte? Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany amin'ny Egypte hoe aoka izay fa avelo ihany izay anompo ny Egyptiana, fa aleonay manompo ny Egyptiana toy izay ho faty any anhevitra. Jereva nge ny toetsay ny olona nentin'ny Mosesy tamin'izany fotoana izany. 5 Efa voavaky ny 13 vakintsika. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Mijana kely eto isika. Raha tena jerentsika ny tantara hatrany ambony, Andriamanitra dia efa nanambara an'i Mosesy ny zavatra ho ataony. Efa niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra hoe anamafy ny fony Farao izy, ary eritreretra Farao hoe very hevitra zareo ka andao isika andeha hiady amin'izy ireo. Kanjo Andriamanitra zareo indraindray isika sianao zao amin'ity volana rariny ity dia mieritreritra ianao hoe volana rariny ozy mpanompon'Andriamanitra. Zany nomen'Andriamanitra ho an'ny ministera SCI ho an'ity volana ity. Nefa miteny ianao hoe tsy mahita rariny aho. Maro ny zavatra manjoa anao amin'izao fotoana izao, aiza rariny. Mety mahita amin'ny masonao hoe maika zavatra tahaka ny hitan'ny zanak'Israely hoe Mosesy namoaka ny zareo avy tamin'ny Egypte. Dia tezitra zareo hoe fa naninona tsy navelanao tany izay any ho efa niteny taminareo hoe anga tsy misy fasana tany ka hoentinao aty anhevitra ho vonony izay. Hitanareo zany matetika ny olona dia lasa monimoniny satria raiko tahotra izy nenjehany Faraony sy ny olona miaraka aminy mba hoe hiady sy hamony ny zanak'Israely. Nefa tsy fantatry ny zareo mihitsiny ny fomba fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra efa niteny tamin'i Mosesy hoe ho amafisiny, ho ataony mafy ny fon'ny Farao. Ozy tenin'Andriamanitra amin'ny Amosy 3:7, Andriamanitra tsy manao ninino raha tsy milaza amin'ny mpanompony, amin'ny mpaminany mpanompony. Zany hoe Andriamanitra efa nilaza tamin'i Mosesy, zao no ataoko. Amin'izany Mosesy ilay mitarika tsy atahotra izy rehefa mahita an'ireny zavatra ireny, efa nampilazain'Andriamanitra anazy, efa nitenenin'Andriamanitra anazy zavatra ho ataony. Dia ohatr'izany koa isika hoentina eto amin'ny ministera SCI. Raha Andriamanitra niteny amin'ny mpanompony hoe zao no ataony, dia anjarantsika sianao manaiky sy manaraka an'izany. Satria matona velan'Andriamanitra tonga eto ianao, tonga eto amban'ity ministera ity,
fantatry n'Andriamanitra misiny amin'izao ministera zao, fantatry n'Andriamanitra fa eto mampetry anao. Dia ny tena tsara manaraka isika, miainy zavatra tenenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompo isika, dia manantanteraka izay mandeha amin'ny fankatoavana. Tsy maintsy tsy ho tanteraka amintsika io teny io. Jerenge ahoy Mosesy tamin'ny olo, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ho ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ho anao ihany koa zany. Zany zavatra tsy rariny iainanao zao. Matoki fa hozy tenin'Andriamanitra 2:4 Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa dia anginy. Aza monmonina re, aza mitabataba, arao fotsiny ny toromarika. Andriamanitra tsy olombelona ka andainy. Jereo inge tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 55. Isaia 55 5:9 ka hatramin'ny 1:10. Hozy tenin'Andriamanitra manao fa ny fihevitrako tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Ny atrehatra eto ihany tsika, ny atrehatra ny zanak'Israely tamin'izany hoe ho faty satria manenjika anazy ny Egyptiana any an'ny hevitra. Ny atrehatra zareo ho faty ihany. Nefa fatary ny tenin'Andriamanitra hoe ny fomba fiatreretintsika tsy zany mihitsy ny momba n'Andriamanitra, ary ny lalantsika tsy zany mihitsy ny lalan'Andriamanitra. Izy lay Andriamanitra tena faratapana amin'ny fahendreny. Hozy tenin'Andriamanitra hoe na dia fony mpanjaka aza dia ompelatanan'Andriamanitra, ain'Andriamanitra mi-incline amin'ny fon'ny olona. Zany nanaovan'Andriamanitra tamin'ny fony Farao, na mafisiny hozy izy ny fony Farao, dia lasa izy nanenjika. Tsy vita eto ny tantara, andao ary. Hozy izy tenin'Andriamanitra, fatahaky 5:5. Fatahaky ny avon'ny lanitra no ny tany, ny avon'ny lalako no ny lalannareo sy ny fihevitrako no ny fihevitrareo. 5:10 Fa toy ny raniorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverinana raha tsy efa nahavoto ny tany ka mampaniry sy mampavokatra azy mba ahatonga vo ho ampamafy sy hany ho ampihinana. 1:11 Hozy teny manao hoe dia ho tahaka izany teniko izay aloako ny vavako, tsy miveriny amiko foana izy raha tsy efa manantanteraka izay sitrako ary ambin'izay ampandehanako azy. Zany nolazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, mandehana ataovy zao fa ho hitanao ny zavatra ho ataoko dia ideray ianareo. Andao ange verentsika amin'ny Exodus 14, verentsika amin'ny Exodus 14 5:12 sika. Arao tsara ny tantara. Ahoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitarainy amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Ianao zany efa mandroso, efa miaradi an Jesosy Kristy, efa eto amin'ity ministera ity efa manompo, aza miempotra ianao. Efa akaiky. Zany nge hozy tenin'Andriamanitra, madiva ho tonga ny famonjeko. Efa akaiky ny famonjen'Andriamanitra. Donc aza misalasala, aza matahotra, aza monmonina. Efa nilaza izy fa ho ataony tokoa zany. 11 hozy teny manao hoe ary angao ny tehinao dia ahinjiro ambon-dranomasina ny tanana, ambon-dranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha amaky eo avovoan'ny ranomasina dia ny tany maina ny zanak'Israely. 17 ary indro izao anamafy ny fon'ny Egyptiana. Zareo nge fiasan'Andriamanitra. Indro izao anamafy ny fon'ny Egyptiana. Andriamanitra sy Mosesy dia en relation foana. Manana relation foana zareo, misy communication foana, miteny amin'ny mpanompony mihitsiny izy.
Ary indro izao anamafy ny fon'ny Egyptiany ka hiditra anentsika azy izy. Dia ankalazainy aho no ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba hameny ny kalesiny sy ny mpitaingy soavaly. 12 dia ho fantatry ny Egyptiana fa izao no Jehova. Rehefa ankalazainy aho no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingy soavaly. 7 Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'i Israel dia nifindra ka nakeo ariny. Ary ny andriany rahona nifindra niala teo aloha dia nijanona teo ariny. 20 Ka tonga teo anielanyelan'ny tobin'ny Egyptiana sy ny tobin'ny Israel dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana. Nefa mampazava ny alina kosa ka dia tsy nifanantona izy rotonta manditra ny alina. 20 Dia nahintry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy antsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina nanditra ny alina iny. Ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. 20 Somary lavalava le izy zareo fa mila fantatrintsika makaiza isika dia hozy tenin'Andriamanitra manao hoe tsy misy zavatra vaovao ety ambany masoandro. Mila manaraka tsara isika dia ho raisinao ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nandeha teo avovoan'ny ranomasina, nandiha ny tany maina ny zanak'Israel, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankaviany. 23 Dia nanentsika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo avovoan'ny ranomasina, dia ny soavaly Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingy ny soavaliny. Ary tamin'ny fiambenana marainy dia nijery ny tobin'ny Egyptiana teo amin'ny andriafo sy ny rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tobin'ny Egyptiana. 25 Ary nanala ny kodian'ny kalesiny izy ka nampahasaotra ny nandehanany, dia hoy ny Egyptiana aoka andositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehova no miady amin'ny Egyptiana ho an'ny ireo. Maninona hozy izy fareo? Aoka andositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehova no miady amin'ny Egyptiana ho an'ny ireo. Jerenareo nanditry ny ala zavatra nitranga. Andriamanitra dia miady ho anao foana, na dia tsy hita amin'ny masonao zao ary, na dia tsy tsapanao aza le izy. Andriamanitra ao tsy matory na rendremana, fa izy tena miasa foana manao ny rariny ho an'ny zanany. Fa ianao kosa mila manana faharetana, mijoro foana ianao amin'ny fahamarinana, manao foana ianao fahamarinana, tandremana foana ny rariny. Zay andrasan'Andriamanitra amintsika sy ianao dia miady ho antsika izy. 19 Ary Jehova tamin'i Mosesy, ainjiro ny ambony ranomasina ny tananao mba hikatony ny rano amin'ny Egyptiana mba amin'ny kalesiny sy ny mpitainginy soavaliny. 17 azafady. Dia nahintry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatony ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho marainy ny andro, ary ny Egyptiana nandositra kanjo nitseny ny rano ihany izy, dia nariny Jehova teo avovoan'ny ranomasina ny Egyptiana. 20 Ary dia nikato ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitainginy soavaly, dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanentsika ny zanak'Israel, ko tsy nisy niangana na dia iray akory aza. 29
fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Zany ange ataon'Andriamanitra amin'ny zanany, zany ataon'Andriamanitra aminao. Arao fotsiny toromarika 30. Izany no namonjeny Jehovah ny Israely tamin'izany andro izany mba tsy ho azon'ny Egyptiany, ary hitan'ny Israely teo amoron-dranomaso ny fatin'ny Egyptiany, ary rehefa hitan'ny Israely ny asany lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah amin'ny Egyptiana dia natahotra ny Jehovah ny olona, ka nino an Jehovah sy Mose sy ny mpanompony. Raiky amby telopolo. Rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny Egyptiana dia natahotra an Jehovah ny olona, ka nino an Jehovah sy Mose sy ny mpanompo. Mitovy ilay teny anankiroa io. Hitanareo fomba fiasan'Andriamanitra ao anatin'ity volana rariny ity, mbola tsy tapitra zao volana izao. Andriamanitra efa nandefa ny teny, efa nanao rarina aminao foana izy, fa ity volana ity tena ho hitan'ny masonao mihitsiny, tena hoe Andriamanitra mihitsiny eo ambadiky n'izany. Tena raiky tahotra koa isika, atahotra. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asany lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah dia natahotra ny Jehovah, tena atahotra ny Jehovah isika sy ny olona, ka ino an Jehovah sy Mose sy ny mpanompony. Hitantsika na le tsy mandeha araky ny tiantsika ny zavatra rehetra, satria ny eritreritrintsika zany limité, tsy mahita ny ao aloha. Mahita zao isika na ny rapitso na après 1 minute zao tsy hitatsika, tsy fantatritsika zavatra mitranga. Donc mila manao confiance foana amin'Andriamanitra isika. Zany lazainy teny, nampiasa mpanompony izy miteny, ary izy miteny hoe tsy manao zavatra ninina izy raha tsy milaza mpanompo. Rehefa zay ny tenenin'Andriamanitra, tsy olombelona andainga izy. Zany dia tena tsy maintsy mahita isika sy ianao alohan'ny faran'ity volana ity rariny amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika, satria nandefa ny tenin'Andriamanitra nampanantenantsika izy, fa hiady atsika izy. Efa madiva ho tonga amin'ny famonjeka hozy izy. Famonjentsika sy ianao efa akaiky. Oka isika sy ianao tsy monmonina, oka isika sy ianao tsy tesitra, oka isika sy ianao tsy tenteny foana momba ny mpanompon'Andriamanitra. Tahaka n'ilay tamin'ny voalohantsika nivavaka ho an'i Madagasikara. Oka izany koa isika ato amin'ny ACI. Matoa napetraky n'Andriamanitra eto isika sy ianao donc manaraka zay tenenin'Andriamanitra isika. Manaraka toromarika isika, tsy maintsy mivoaka pandresy isika. Maherezy ianao. Teny aminao hoe maherezy, tsy fantatry ny situation misy anao, tsy fantatry hoe inona ny tsy rarina iainanao. Fa Andriamanitra tsy hivadika amin'ny teny. Zay nalohako mivavaka ozy izy tsy maintsy ho tanteraka izany. Fa fotsiny tandreminy rariny, mandehana amin'ny fahamarinana, manaova ny marina, dia ombanao antrany Andriamanitra. Ozy koa tenin'Andriamanitra zay fantatritsika tsara amin'ny Matthieu 6:33 manao hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy antsika izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza mana ny amin'ny apitso ianareo, fa ny apitso anany azy, ampy ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Aza mana ny apitso. Rehefa katsanao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, zay rehetra ilaintsika sy ianao dia omeny antsika io. Andriamanitra tsara izy, dada tsara indrindra izy, ray tsara tiantsika sy ianao, malala an'izay mahasoa antsika sy ianao izy. Isika sy ianao mety mieritreritra zao no anaovako an'izao, zao no ataoko an'izao, fa mety rehefa tonga alohany dia tafotoana, kay tsy nety le izy. Fa alohantsika manao confiance tanteraka, matoky tanteraka amin'Andriamanitra. Zay lazainy tsy maintsy ho avy. Fa eto te hivavaka ho anareo. Te hivavaka ho anareo satria
mety misy zavatra ny famatotra tamin'ny fiainanao zay tsy mamelanao mandroso, mifamatotra amin'ny fiainanao zay mety hoe tedaviny satany ampiasaina anapotika ny hoavinao, ny anjara voatendrinao ao anatin'ity volana ity dia hoe volana rariny ivavaka isika mba hanao rarin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, idirantsika daholo na amin'ny fiainanao ara-panahy na ny fiainanao ramanambady ianao na ny amin'ny zanakao na ny amin'ny asa idiram-bolanao na amin'ny fianaranao na amin'ny projet zay anananao, tena ivavaka isika, tena hoe ilay sitrapo tanteraka n'Andriamanitra no tanteraka amin'ny fiainantsika, tsy izay tiako, tsy izay tianao fa izay sitrapon'Andriamanitra. Donc ao anatin'izany mety misy zavatra tafiditra tamin'ny fiainantsika, mety misy zavatra mamatotra amin'ny fiainantsika zay ho tapahantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka tena andeha tsara ianao andeha lavitra ianao ahita rariny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy zavatra tena teneniko mihitsiny amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hisy zavatra ka animba ny anjara voatendrinao, tena alefantsika miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireny, tsy hanana emprise aminao, tsy afaka mitazona anao, misaraka aminao daholo zay tsy planin'Andriamanitra, misaraka aminao daholo eny zay olona alefan'ny Satana anapotika ny anjara voatendrinao, anapotika amin'ny fiainanao, misaraka fa anao rariny ho antsika sy ianao Andriamanitra amin'ity volana ity. Asandrato ny feoanao ivavaka isika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada, misaotra sy midera mankalaza anao amin'ny fotoana zay omenao anay androany, tena mankasitraka anao zay dada fa tena Andriamanitra tsara ianao nandefa ny teninao anafaka anay, nandefa ny teninao ianao ampisokatra ny masonay ara-panahy mba hahafahanay mahita ny zavatra tianao hitanay, tahaka ny tenen'i Paoly hoe sokafo ny masonay, sokafo ny mason'ny fonay mba hahafahanay mahita. Tena mino zay dada fa tena nataonao zany koa amin'ny fiainan'ny olona rehetra zay nanaraka an'izao live zao. Ka hoetiko anatrehanao ny olona tsirairay avy eto, na ino zavatra manjoa anazy, na ny fianakaviany na ny zanany, ny zavatra mety manimba ny ara-panahin'ny olona, ny zavatra mety mitranga ao anatin'ny tokantrano, ao amin'ny miaraka amin'ny mpivady, na hoe ray aman-dreny sy ny zanaka, na hoe resaka fidiram-bola, resaka projet, resaka fianarana, ny zavatra rehetra dada mikasika ny zanakao amin'izao fotoana izao. Ka raha sanatria misy tanany ratsy fanahy tafiditra ao anatin'izany, na raha sanatria Satana nandefa niraka anapotika ny anjara voatendrinay, dada hoentiko anatrehanao izay tsirairay avy eto sy ny vadinay sy ny zanakay sy ny fianakavinay, mila rarina avy aminao zay dada, na inona na iza na izy tonga ka anapotika ny planinao tanteraka amin'ny fiainanay, oka hiala izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ien dada alefaso ny afo mifanahinao masina andory an'izany tsy ambiny tsy anakera amin'ny fiainanay, ny plan Satana mifampitihana, ny famononana tedaviny Satana atao aminay, ny fahasimbanana ny anjara voatendrinay, ny fahasimbanana ny hoavinay mamirapiratra zay nomanao anay dada, oka tompo tsy anana tanana mihitsy ny Satana ao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, oka hiala tanteraka amin'ny fiainanay zany, eny manomboka ny tapon-dohanay ka hatramin'ny faladianay, na ino toerana ny diran'izany fanaratsy zany dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lalana ray ozy tenao ny dirany, lalana fito ny voany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Azavela amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, azavela mihitsy ny dada manana anjara ato aminay Satana, azavela mikasika amin'ny fiainanay mihitsy izy. Oka ianao dada no mombanay, oka ianao no miasa amin'ny fiainanay, oka ianao no manao rarina amin'ny fiainanay dada, oka ny sitraponao tanteraka
teraka mihitsy no mitranga amin'ny fiainanay amin'ity volana marsa ity. Mitsangany ianao dada manova rarina amin'ny fiainanay, manova rarina amin'ny fiainanay, amin'ny lafina rehetra amin'ny fiainanay izay nitonoko teto dada. Na iza amin'izao fotoana izao koa mampatsiahy ianao, misy olona marary eto manova rarina dada. Ny fanaharetiny ambadiky ny zany dada, hoako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy ambiny tsy anakery zao de zao, fa tonoko fanasitranana mahagaga ho anao amin'izao fotoana izao, tonoko fiadanana ho an'ny fonao, sainao, fananao, vatanao, tenanao, ny iainao ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raisy ny anjaranao, arakofako amin'ny raha sabidin'i Jesosy Kristy ny momba tsika tsirairay avy eto anio. Andriamanitra no miasa, Andriamanitra manatanteraka an'izany rehetrarehetra. Andriamanitra mitsangana manao rarina amin'ny fiainanay, Andriamanitra mitsangana amin'izao fotoana izao manadio amin'ny fiainatsika tsirairay avy, Andriamanitra mitsangana mampisaraka antsika amin'ny zavatra rehetra tokony sarantsika, Andriamanitra mitsangana amin'izao fotoana izao tahaka ny hoe levina tao anatin'ny rano ny Egyptiana rehetra, ny fahavalosika rehetra de levina ao anatin'ny rano ihany koa, ary tsy hita intsony, tsy hitantsika intsony ny fahavalosika tahaka ny tsy hitan'ny zanak'Israely intsony ny Egyptiana izay nanentsika anazy. Zany anjarantsika amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo misaotra anao zay, mankasitraka anao amin'ny fomba fiasanao amin'ny fiainanay, de rainay ny anaranao masina dada, fa mino anao zay, mino ny teninao zay, anao rarina amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao amin'ny lafina rehetra amin'ny fiainanay, tsy ho avelanao misy ringana izay, tsy ho avelanao misy potika